korotana amin'ny fizarana fanampiana tomponatoka tanteraka ny fitondrana hoy ny RMDM. Amnesty International fandalovan'ny Covid-19 eto Madagasikara tsy tokony atao fitaovana nitsakitsahana ny zon'olombelona. Antanan-drano sosialy bahoaka nitratra ireo vahoaka sahirana. Topoko lasy topoko vavy finaritra tafaraka aminao indray tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alarobia 10 aogositra 2024 ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izay toeraka hiaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany. Avy hatrany dia nitatitra ho an'ny coronavirus tamin'ity androany ity indray sy ny fivoaran'izay no entiny nomen'Andriamana Misata sy manora Andriamalala aminao. Efatra indray ny lavon'ny coronavirus androany 7,700 ny tranga vaovao tamin'ireo olona 4,770 natao fitiliana, 2,700 tamin'ireo teto Analamanga avokoa, 13 tany Boeny, 10 tany Matsiatrambony, 7 Atsimondrefana, 4 Sava, 2 tao Vakinankaratra, 2 Analanjorofo, 2 Atsimatsinanana, 2 tany amin'ny faritra Nosy, 4,20 no anatin'ny forme grave, ary 12,700 ireo sitrana ho an'ny androany. Mitotaly 7,720 zany ireo mbola manaraka fitsaboana ary 7,20 ny fitambarandrena moniainy hatramin'izay. Fa namory mpanao gazety tetsy amin'ny QGBLR androany teo anivon'ny Rodibe ny mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM nisy ny fanambarana sy fanamariana nataon'izy ireo momba ny raharam-pirenena. Germaine Menjanahary sy Tahirny Aina. Fanapahan-kevitra tsy matotra no tazana amin'ny fitoram-panjakana ankehitriny. 4 volana tao anatin'ny fihibohana vao miazakazaka amin'ny fitsinjovana ny ara sosialim-bahoaka ny fanjakana. Fanapahan-kevitra taratry ny tsy fitsinjovana lavitra etsy ankilana ny fikorontanana isaky ny fokotany noho ny tsy fisiny drafim-pizarana matipaika avy amin'ny mpitondra. Eo amin'ireo fizarana ny fanampiana ho an'ny vahoaka dia tsy manaraka ireo fepetra izay notereny arahan'ny vahoaka ny mpitondra sy ny filoham-pirenena amin'ny fanangonan'olona eny amin'ireny kianja samihafa ireny. Faharoa, iza ny tompony andraikitra eo amin'ny fiparitahan'ny aretina amin'ireny vahoaka tonga marobe izay tsy manaraka intsony ny fepetra na ny gesta barera ireny. Azo atao ve satria ny mivorivory mihoatra ny 10 isa. Mahatsiaro tompony andraikitra ve ny filoham-pirenena raha toka ny aretina mahazo ny vahoaka amin'ny fitangoronany reny no hitarika sanatriny vava ho fahafatesan'ny malagasy mpiray tanindrazana. Aiza ny mpitandro ny filaminana amin'ireny tsy fanarahan-dalana ireny sa ny lalàna tsy natao ho an'ny mpitondra. Tsy mitovy amin'ny loza voajanahary hafa toy ny cyclone na ny valanaretina izay misy ankehitriny satria dia azo atao tsara no manakana azy. Azo atao ihany koa ny miaro ny tsy fampaharitahan'ny aretina. Ny antoko mpikambana amin'ny RMDM sy ny solombavam-bahoaka dia tsy miara-miasa amin'ny mpitondra amin'izao tsy fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana izao mihitsy. Takiny RMDM ny fiahina ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ao anatin'izao krizy eto amin'ny firenena izao. Io no aton'ilay fakan-kevitra izay ho atao ny alatsinainy 10 volana aogositra ho avy izao. Amin'ny 4 ariva ny filohan'ny repoblika no mijotso midina amin'ny toerana misy azy hamonjy an'ilay vahoaka. Hay ve azo atao ihany manome vary? Fa manina androany izy vao mena vary raigony. Fa confinement fahafiritsika izao aiza ny anjaran'ireo olona reo nandritra zay confinement lavabe zay. Ninona zavatra mitranga eto amin'ny firenena tompona antoka ary sy tompona andraikitra ny filohan'ny repoblika. Raha misy mitombo ny valanaretina dia ny filohan'ny repoblika no mampitombo sy manaparitaka azy ny valanaretina zany eto Antananarivo eto. Satria izy no mandray fepetra mampitangorony olona etsy sy eo. Nona ny olona dia mitady ny zavatra hohaniny. Tsy araraotina anaovana politika zay. Tsy araraotina anaovana propaganda zay. Fa mila fanapahan-kevitra matotra hoentina miatrika an'ilay fepetra zay no raisy ny fanjakana. Ny mpitondra fanjakana ihany
no tsy manaja ny fiepetra izay noraisina. Fa namoaka fanambarana ihany koa androany teo anivon'ny Amnesty International teboka maromaro no notsipian'izy ireo nandritra zany famorinam-panao gazety izany indrindra ny amin'izao fiatrehana ny coronavirus izao. Nomen'Andriamana Misata sy Manora Andriamalala. Miantso ireo manam-pahefana rehetra ny Amnesty International mba tsy ho atao fitaovana politika anamelohan'ireo maneho hevitra na miteny izay tsy mety ataon'ny fitondrana ny fandalovan'ity valan'aretina Covid-19 ity eto Madagasikara. Ny fitondram-panjakana hoy izy ireo dia tokony antoka ny fanajana ny zon'olombelona tsirairay. Tafiditra ao anatin'izany ny fahalalan'ny maneho hevitra, dinika sy fifampiresahana ao anatin'ny filaminana ary ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Maro ireo mpanao gazety izay nahiditra ponja vojomaika, anisan'izany Henri Laurent Rahajasson, ministra ny serasera teo aloha no sady mpanao gazety ka fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Roly Mercia, izay nolazaina fa manohitohina ny fiandrianam-pirenena sy miraitsy kombakomba. Teo ihany koa ny fanasiparana ny emeteurana televizionna tsy miankina iray teto Andrenivohitra. Raha avy nanasany Andriamatoa Marc manana ny 9 aprily lasa teo, izay nilaza fa tokony nidina mielony sisy tany ary tokony hiroso amin'ny fifampidiniana satria tsy vitan'ny fanjakana irery ny miady amin'ity valan'aretina Covid-19 ity. Izany rehetra izany hoy izy ireo dia fanitsakitsahana ny zon'ny fahalalan'ny maneho hevitra sy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety avokoa. Ivadika lafim-baovao hafa isika omaly dia nampanantena fanampiana ny vahoaka tao amin'ny distrikna Tsimondrano ny filoham-pirenena. Androany dia saika nahitana savorovoro avokoa ny teny anivon'ireny fokontany sy commune ary ny distrika nanaovana fanadihadiana ireny. Nivoaka tamin'ny fahanginana nisy olom-bavam-bahoaka na Tsimondrano atao anatin'izay. Germaine Menjanahary sy Tahiry Aina. Andranona ohatra be masoandro samy nahitana korontana voamaraina avokoa androany momba ny fizarana tosika ho an'ny distrika na Tsimondrano manokana. Izany tena fototra ny fokontany ve sa ny commune sa ny fanjakana izay nanome fampanantenana kanefa tsy arahana andraikitra sy lamina matipaika mba isitrahany vahoaka izany. Hita tokoa ny savorovoro ateraky tia tsy fahaiza mandamina amin'ireo fizarana ny fanampiana ny fotony. Hitantsika fa tsy mirindry zany satria dia maro ny olona ny manatona eny anivon'ny distrika n'Antananarivo Tsimondrano ary eny anivon'ny distrika indray mandefa azy ireny eny anivon'ny commune ary ny ben'ny tanàna indray dia tsy mahalala akory ny antsiprian'izany fizarana izany. Noho izany dia angatahana ny fitondram-panjakana mba mety toromarika mazava amin'ireo tompona andraikitra mpanatanteraka eny fotony satria sahirana ny vahoaka tsy hitany intsony izay alea manoloana nyity fizarana ny fanampiana ity. Mariako etony fa natao ho an'ny vahoaka malagasy ny fanampiana amin'izao fotoan'izao satria fa matsimbola avy any ivelany io ka tokony isitrahan'ny malagasy hatrehana an'izao fiboana izao. Zo ho an'ny vahoaka sahirana zany no misitraka izany fanampiana izany. Koa angatahana etona ireo tompona andraikitra samihafa eo anivo fitondram-panjakana ny rafitra ety fotony mpanatanteraka mba anao ny asa tandrify azy ary andrindra araka ny tokony ho izy izany fizarana izany. Mbola vaovao makasika izay resaka fitangoronana izay hatrany amin'ireny fizarana fanampiana ireny. Fitangoronana tahak'izay ihany koa no hita tao amin'ny fokontany Andranona ohatra sy teny amin'ny commune Itosy teny Androany Maraina. Tsy nahazo ny tikena mpanantenana azy ireo vahoaka ka nrohitra ny taky ny zony ary nitady fanazavana. Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Tsy manapidany ny vahoaka madinika ao anatin'izao ame anara-pahasalamana izao no ny fivezivezena manomboka maraina atorana tsinatsiary teny ity ireny mpianakaviana iray ity rehefa tonga teto amin'ny commune Andranona ohatra. Ny antony atsotra raha nareny baiko ny filoham-pirenena izay namafisiny ity fanambarany governorana Analamanga ny 4 aogositra ity ihany ny vahoaka ny Itosy fa mahazo fanampiana avokoa dia nirohatra anakeny amin'ny fokontany miay azy ireo avy. Tonga tao amin'ny fokontany ny zavatra hafa no niseho baiko hafa no nitanterahina. Vahoaka n'Andranona ohatra dia ahilitra izay makaroa ahilitra izay makaroa ka tsy hitanay ity izay alea eto izay milahatra lazaina zay fa hoe makanesany amin'ny atany-katsaka makany atany-katsaka izay roasiny avy any izay hoe any amin'ny fokontaninareo oa izay ihany izany le Andranona ohatra
le izy efa voalaza ny filoham-pirenena fa mahazo isan-tokantrano dia tsy fantatra mihitsy zany hoe aiza ny lalana alehanay tonga izay any tanin-katsaka lefa makaty an-drano ohatra lefa makany amin'ny commune tsy mahazo ninona vezivezy fotsiny tsy mahavita fameloma tena foaty any nefa rano sady reraka ohatrina le hoe vidin'le tike dia anao ve nitondra le 9,000 hoe atakanao le tike sa hoe lahatra amin'ny 10 marainy zay ato avy indray irahana ho any amin'ny district ny any amin'ny district andray zany maniraka anay ho aty fodiny sinona moitsy mifokotany dia olona hafa amindray foana amin'ny fiainana eto amin'ny fokotanina ranona ohatra zay fatapataka ihany levela zay tsy fatapataka tsy omena madame Perlina zany efa nizara tikeo maly efa misy nahazo maly nefa no maly efa nanoratsanarana teto efa nisy nanoratsanarana teto maly dia zao anjay tonga eto ianao andeha hanoratsanarana alefa makany atanin-katsaka malaza vinina tatsy midany fa mahazo fa zay mbola tsy nahazo mihitsy raha ohatra namanokana reo nefa zay nge olona sahiry dia raha maty io zany zay dia ahoana zao zavatra mandeha zao tsy ray mety raha tsy fa naona le olona le olona misy antitra be miazakazaka miala ny tanin-katsaka makatia commune andranona ohatra reraka dia reraka nefa tsy hitako mihitsy zay zavatra ataony zareo manontany président Pokota zay manaiva hoe ahoana sa ahoana ny fandehan'ny zavatra io tsy mahafantatra ny zany aho izy olona dimapolo raha ohatra ka ao fokotanina ambany any dia re olona dimapolo reo nefa ny fidiny le olona reo amin'ny andro fito sasany alana naterana milaza tsy maharaka na inona na inona ny sefim-pokotany andranona ohatra amin'ny manoloana ny fizarana tike deligena izy vao telefony voeo aleko aza manoratra misy nareo zay fa rehefa any district ohatrasiteka vao nyteny voeo hoe any district aiza zany no tena lesika ny district alesa manao tena district andalina reny fa safaina maro satria zay mihitsy teo toy izany ihany koa ny teto anivon'ny commune andrana ohatra tsy nisy nampahafantatra ny zavatra hitranga olona marobe mitangorona toy izao no nampandre ny tompony andraikitra fa ny tena zava-dehibe ny teneniny dia hoe tsy maintsy mahazo dahola ny vahoaka ka manaka le pokotany ary ao anatin'ny 10 andro ny zarana an'izany reo vahoaka reo avy any amin'ny district any Tsimondra teny be masoandro no nakaty nisy ny teny any commune andrana ohatra ny fizarana tike eto nefa tsy misy tike ety amin'ny commune fa mbola andamina ny version vaovao zany zahay zao miaraka amin'ny any amin'ny faritsy anivon'ny fokotany dia misy fizarana organisation vaovao miaraka amin'ny commune dia rehefa tonga le tike dia eo amin'izay zay mijery hoe ahoana naovana ny tike ka le tike raha mbola tsisy atao anivon'ny commune ino moa zaran'le fokon'olona miala amin'ny andraikitra tokony ho azy ve ny fitondram-panjakana vao omaly no nanamafy ny avy amin'ny atokotiko Madagasikara fa miala tanteraka amin'izy mety ho fisiana korontana teraka ny tsy fisiana rindran-damina amin'ny fizarana fanampiana atao lasa mitady isalotra ny anarany atokotiko Madagasikara ny mpanararoatra ka mitady manimba ny anarany izany atoko izany ny tena mahagaga dia ny fisiana baiko miova anatin'ny 420 ora omaly ity fanambarana navoaka ny gouverneur ity no nivoaka androany ity indray ny vokatry ny fivoriana nataondreo manam-pahefana sy ny solotena ny fokotany raha navoaka ny ity tambazotra ity tsapo manontany tena avokoa ny rehetra amin'ny tsy fisiana fanapahakevitra tsy matotra ary tena hiverina fa manakirotana ny sainy olona izay hita ho sahirana sy noana amin'izao fotoana izao toy n'izay fitangoronana be teny itosy izay hatrany dia sarotsy akiteniteny no entina aminao teny an-dalana teny nalainy ity sary ity rehefa nivezivezy nandroso sy niverina teny amin'ny commune teny amin'ny fokotany ary teny amin'ny distrika ireo mponina teny andranona ohatra sy teny be masoandro teny fanadiadiana Zao mbola tsy nahazo nona kozay atsimena varatra gotra graty hatramin'ny tosika famena hatramin'izao ka hatramin'izay tsy misy mety arirarina mandehandeha ohatriny hatramin'izao zahay tsika tosy alohany
randrana ohatra zao ny randrana dia anasa teo ka dia amin'ny lozy dia dia misy amin'ny letera mahita ny mbola omaly tsy niova fa dia fikorontanana ihany koa no hita androany nandritra ny fakana ny fanampiana teny avaratra kato sy ambolokandrina iny abera olona ny tsy nahazo izany fanampiana izany ka velotaraina ary amin'ny fanilika nefa ireo olona voatondro ho tompona ndraikitra tamin'izany fa na dia dina eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Ratan'izay manoratra anarana foana zay fa iny efatra nanoratra anarana izay nanoratra anarana voalohany anarana fantoa tsisy ninina azy na iny izy dia izao nefa zao nivoaka indray olo lisa dia nanomba tamin'ny 20 alina zareo zaran'le lista dia fa tsisy ninina hitanay tsony narany zay jerena lista sisa anarana nefa dia ny olona tsapozy le olona tsy nanoratra anarana tany inona hazo miaraka ny soratany izay tena mikarera dia zay reny misy efatra dimy zay tsy nahazo fa sisaka zay ny tena karera nahazo daholo tonga tao zay tamin'ny maraina ny teny anazy dia ozy izy le osolotenana le olon-dehibe zany hoe andeha hoany amin'ny terraintsika hiteny dia tsy navela ny komity zay nareo aza makao fa manakorotana anosy izy soratra tamin'ny masera nisoratra zay tamin'ny vola rehetra zany tsy nahazo nisoratra koa zay tamin'ny CVO nangala CVO fa iny ane tianay masy tonga zahay farany zahay mbo mila fanampiana tena sahirana nisoratra ko amin'ny komitinay tsy nahazo zahay na ina na ina nisoratra amin'ny fokontany eny zotra na ina ny fanampiana CVO azony tena mandahelo ry zahay ty malahelo raha mbola azotan'ny filohan'ny pirenena zahay mba manao azo ohatra zahay tsisy lalana malahelo zahay tokoa fangatahana fotsiny zany amin'le fitondram-panjakana sy ny tompona ndraikitra ny fokontany komity fa reva CVO zany dia hitany zareo farafarana ohatra itike angalana CVO fa reva resaka vary sy resaka zavatra sarasarainy ohatra nio amin'ny 7 alina sy amin'ny 10 alina le CVO zaraina dia tsy maheno ny olona tsy le vary ny zaraina dia tsy maheno ny olona tsy mahafantatry ny olona tsara misorata anaranareo fa misy zavatra zaraina rehefa ohatra zany tonga le fizarana tonga any ianao nantike anao raha tsy misy nefa ipiry ianao adika kara-panondro alaina zao takane mampalahelo ihany ireny no taraina ny mponina teny Ankatso teny tsy mahita izay ho sarangodina intsony izy ireo tena diso fanantenana tanteraka satria nihevitra ny hitora sakafo ody any an-trano androany efa ela ny nandro fotsy efa ela ny very asa efa ela ihany koa ny nampanantenan'ny fanjakana toana ao anatin'izao fihiboana izao aty problemenay mbolokandrina ray manontolo tsisy mpanavahana fokotaninay mala valohany maventy tokona fizara 10 araiky ny faharony présidentanay koa président fokotany ndraiky komity na le taloha na le fahela tokony mba soloana fa magnano ferafera le tegna sahirina tsy mahazo anefa président miteny hoe tsisy fanavaha mbo azafady tomboko mbo tsinjovina ndray zahay eto fokotany zay mbolokandra zay ny tomboko ny fosorana ny farany dia tao amin'ny fokotany tao amin'ny komity nisy anay ny zareo mpiavana atao izy tao fitondrano trano tao zay tsy mahazo miavaka zany ty aminay zara tike da zay zany izy vavolombelona fa zay ta valo alina nakale tike dia tsy namendry zareo dia ny anarako zao anarako le izy fa anaran'olona fa tompo tena problème le ty amin'ny faritra anay zany dia zao rehefa tonga fizarana tike dia avoaka amin'ny robe avoaka amin'ny alabe zahay dia atongorongorona eo zahay rehefa tsy meny tike dia maraina zay jerena le lista anaran'izy menakazo daholo anaty le lista tsisy anaranay naray dia trano le anarana dia ohatra zay ny problème anay zay noana daholo noana vahoaka dia manao fetsifetseny le tike nefa le mangalan'le mizaran'le tike dia ny olona matoa zany rehefa tsy mahazo ny fianakaviana ny zareo zay ny olananay zay ny anay hatramin'ny finikofy maritra amin'ny volana maritra ninakaty mbola tsy nahazo azo ao afa-tsy CVO voatorabato hatrany ireo komity no tendrena hanao ity fizarana ity raha ny fanazavana avy amin'izy ireo dia ny fandaminana avy any ambony mihitsy no mifanipaka amin'ny fizarana atao any ka izy ireo no mibabikitra hatramin'ny lisitra aza dia tsy mifanaraka ary faniliana avy eo ny amin'izay tompona ndraikitra nandrafitra izany dia resaka lista ny lista nataon'ny tena fokotany hoe avany amin'ny district efa jerena nefa lizy ohatrany misy anao amin'ny mpiasan'ny fokotany ihany ohatra zao ny netaty amin'ny secteur Ankatso misy mpiasan'ny fokotany mipetraka Tsamamy dia nalefa nytao zareo menakavy any aminay mipetraka tonga dia lista ray manontolo izy rehetra tsy nialana anankiray raha tonga dia nahazo daholo
manontaraina tamin'ny président io zay tsy nanaiky président fa hoe tsy maintsy alefa ihany reo oloreo fa reo oloreo fa izy avy fisoratanarana dia tsy maintsy averina dia zay koa ny teny hoe le fisoratananarana tokony amin'ny secteur satria tsy fantatsy zareo a misy olona koa zay efa nahazo le 500 000 fa indroa mbola tafidy sao satria mandeha miazakazaka any amin'ny fokontany le olona misoratanarana nefa tsy fantatsy zareo dia tena tafidy dadady nefa be da be le olona mbola tsy nahazo mihitsy ny andeha mandeha raha tsy fatany hoe didy fe lehibe sa ahoana mila zana izany fa tsy maintsy zavatra petsapetry président ihany zany tsy maintsy arahana. Fa inona ny fehpetrazoana le sosialim-bahoaka e? Iza ny mamaritra ny olona omena, ahoana tsara ny fandaminana ary mahazo daholo sa tsy? Normal be mihitsy ny raha mametsy iny le olona. Voalohany indrindra aloha dia misy zavatra tokony hojerevana tsara ao anatin'ny resaka communication. Rehefa miteny ny président mahazo daholo ny olona, zay zany ny communication avy any présidence. Fa rehefa miteny indray ny aty ananina teo izay efa nahazo tosidra famena, azo omena aloha zay indray koa zavatra misy. Ny anevony fokotany aloha dia aloha ny anevony fokotany resatsika. Sotra be le izy. Misy ny anarana alainy secteur, misy ny olona mandeha makany amin'ny fokotany dia soratra ny anarana. Hatreto zany tsika eo amin'ny 5,3 isan'ny olona. Ny fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana aloha hatreto dia 10,000. Ka ny raha 10,000 no omeny fitondram-panjakana, ny 5,2 samy tsy azo daholo. Ny filazana fa nasorona ny anarany, ahoana moa no ahafantarany hoe nasorona ny anarany koa raha mbola tsy lista raha tsy mivoaka. Fa fanendrikendrena fotsiny zany kanefa tsy omena tsiny le olona fa te azo izy dia miteny rehetrarehetra. Ny fomba fiasa dia izay misy lista ao izay soratan'ny komity kokotany dia soratan'le olona vatany dia mandeha 10,000 ny fanomezana. Dia izay tsy mahazo androany zany fa reo 10,000 fotsiny dia mandeha indray raha vavera mandeha 10,000 ny fanjakana dia 10,000 iray no omena azy dia reo 10,000 indray no mahazo dia mandeha. Hatreto zany mbola tsisy famerana ny olona hoe zany na tsy mahazo aloha fa izay misoratra anarana rehetrarehetra mahazo daholo aloha hatreto. Very fanambola velona ireo mpandraharaha eo amin'ny tsena vao Analakely. Nampiantso mpanao gazety izy ireo androany naneho ny fitarainany sy ny alahelony. Rindra tsara ny tahiriny aina. Atairana ny an'ireo mpandraharaha eo amin'ny tsena vao Analakely. Raha nahary ity taratasy ity izay milaza fa tokony hiala ao anatin'ny 3 volana izy ireo satria ilain'ny commune ny toerana. Intérêt général ny voalaza fa antony. Délibération numéro 023-CEA-CM-délibération.16 du 29 décembre 2016 portant convention standard de partenariat pour la construction de nouveaux pavillons au sein des marchés communaux de la commune urbaine d'Antananarivo, signé délibération numéro 009-CEA-CM-délibération.16 du 30 mai 2016 portant adoption du projet d'aménagement et d'embellissement de l'esplanade Analakely. Ireo délibération izay miisa roa ireo no niaingan'ny famolavolany commune fifanaraha-piara-miasa tsirairay taminay mpivarotra rehetra ireto. Marina etona fa azonay antanana ny taratasy fifanarahana izay voasoniany be ny tanàna ara-dalàna ary narahanay antsakany sy andavany avokoa izay voarakitra rehetra tao anatin'izany. Voasoratra mazava tsara ao anatin'io fanarahana io fa 10 taona hoy aveo ihany 10 taona ny faharetan'ny fifanarahana. Vola be tsy toko tsy firohana no laninay na ny nanamboaranay zany ny trano na ihany koa ny teti-bola izay natotonay atao anatin'ny asa amandrarahanay zany. Fivadiam-pitokisana sy didi-jadona no fandraisany reto mpandraharaha malagasy reto izany zay tsy ny fampiarana akory. Varotra rehetra zany eto amin'ny pavillon vaovao eto Analakely ary tsy anaiky izao fanapahan-kevitra amboletra ataon'ny commune izao. Raha fantatra fa ilaina ampiasaina tombontsoa-imbonana ny toerana, maninona no nantsony izahay mpandraharaha malagasy andraharaha sy anajary izany toerana izany. Fahatelo, aizary ny continuité de l'État na koa hoe fitohizan-draharaha sa ve rehefa miova ny be ny tanàna dia foanana daholo
na ny fanapahan-kevitra izay raisiny be ny tanàna teo aloha izay mpivarotra eto amin'ny pavillon Esplanade Analakely dia hanohitra amin'ny herinay manontolo izao am-botolo ataon'ny commune izao. Noho izany ametraka izahay fitoriana anoerana sy andavana izany fanapahan-kevitra izany. Anantona ireo mpanolotsain'ny tanàna ihany koa izahay satria resy lahatra fa izy ireo izay olo-mofidy ihany koa mitovy amin'ny ben'ny tanàna dia tsy maintsy hijery izay mahasoa ny vahoaka ary hiaro ny mponina izay hiarany anjojay toanay. Maherin'ny 7 ireto mpandrara ireto. Saiky efa ho isan'andro no andrenesana fitarainana ny makasika an'ireny korotana eo anivon'ny fokontany ny amin'ny fizarana fanampiana ireny. Anisan'izany tena amin'ny fokontany Antaninandro fa na dia diny noro fitiavana teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Ny trotra ny vahoaka n'Antanindrano manodidina ny 500 isandroany. Vokatry ny tsy nahazoan'izy ireo ny anjara fanampiana sosialim-bahoaka kanefa mba efa niezaka ny soratra anarana ihany. Zay zao presen'ny olona amin'ny hofatrany sy vidin-jiro amin'izao tsy tanay izay atao dia ohatrany efa tapitra amidy daholo amin'izao tsisy vola tsony. 7 no soratana anarana tamin'ilay tosika fameno dia 500 ihany nahazo dia nisy koa ilay varony be anitra tonga teto 5 kitapo ngamba raha misy dia misy be anitra anakivalony nahazo dia tsisy famiverenany tsony. Nandeha tamin'ilay fizarana le 500 000 tsisy nandeha iray hoe fizarana vary io tsy nisy ndray fizarana vary le haiko zany tsisy iny tsy nisy ka le izy zany tsy fantatra izay tena marina le izy hoe ahoana marina azonatrany fa raha marina tokony raha hoe tenenina le président zany hitelo marina le izy amin'le vahoaka hoe misaram-bara tonga ahoana sy ahoana fandehan'le izy satria tena mpitoerana mpatsaka mba ho tonga any an-tanàna mba ohatra any amin'ny filoham-pirenena fa tena mizaly zay eto amin'ny fokontanyna Antanindrano. Ambaranay ho aminareo ny alaherinay vahoaka manodinika zao madinika mihita masonareo maharitra tsy manako hoany amidy mbany vilany zao satria tsisy bolana anao mahatrapito zay matendro hoany tompoka vilany sy ny vilisa entina amidy atakady vary fotsombary mampalahelo zany tompoka. Ny tena mampalahelo dia tsy mba nisitraka izany ireo tena marefo ara-pahasalamana ny be antitra. Anisan'izany ny reny Beliza 20 taona efa tsy afa mihetsika eto am-pandriana intsony mba nanantena izany sosialim-bahoaka izany. Zay zany tena miady ho amin'ny mamanay mihitsy satria na vidina fanafody na kosotafin'io na ndretraretran'io zany etoany zana nefa le zanaka zao am'izao andro fikoboana zao tsisy ninina azo atao mihitsy tsy miasa zay zao am'izao fotoana zao fa tena hoe mihiboka tanteraka nefa ny fanampiana izany zao tsy mahita an'izany zay mba tokony hojerena dia tena manaitra ny filoham-pirenena mihitsy zay hidina akaiky aty amin'ity fokontany ity mihitsy hijery zava-misy tsy izy rery ny be antitra ohatr' zao misy 4 amin'ny rahavavy izy ny tena tsy afaka ohatran'izao any ambadimbadika any Ho an'ny olona 10 isa ihany ny anjara sosialim-bahoaka ho an'ny fokontany Antanindrano voaray ny sefo fokontany avy any amin'ny fanjakana kanefa 7:13 ireo sahirana ny soratra anarana. Marina fa tsy ny sefo fokontany tompon'andraikitra amin'ny fanaovana ny lisitra raha ny voalaza. Fa nampanantena ny fitondrana fa ahazo fanampiana avokoa ireo malagasy sahirana asaingy tsarakarak'izay ny zava-nisy disy fanantenana ny vahoaka anika voatontonina amin'ity raharaha ity hatrany ny sefo fokontany. Niteraka resabe teo anivon'ny tambazotra sosialy Facebook ny raharaha teo anivon'ny CFM mikasika ny resaka tambikarama anireo mpikambana nisy ny fanadihadiana moa izay nataony Noro Fitiavana sy Mathieu Prince androany. Mpikambana manodidina ny roanjato eo ny voalaza fa mitaraina tsy mbola nisitraka ny tambikarama ny ara-dalàna teo anivon'ny CFM na ny Conseil du fampihavanana malagasy ny volana Jolay. Rehefa nanontany teo anivon'ny CFM izay androany nilaza izy ireo fa vokatry ny olana ara-teknika no antony fahataran'ny karama araka ty voalazany teo anivon'ny tambazotra ny serasera ity. Voalaza fa mianto tena ireo mpikambana ao amin'ity androm-panjakana ity rehefa mamita iraka manerana ny nosy. Mitarazoka ela ny fanerana ny lany mikasika izany raha ny loharanom-bavao azo vokany betsaka no mandry fotsy. Nisy fahadisoana tany amin'ny banka nanome riba any avy amin'ny banka mihitsy ny banka nanome ny riba nisy sasasasany tamin'izy ireo biso dia logika ny rejeté tany amin'ny finance dia naverina tena ka izy eta anankiray dia tsy maintsy naverina tena indray mandeha ny dégagena dia naverina indray reengagena dia izay zany le procédure.
raha ny vaovao ray farany dia efa nisy nivata amin'ny ampahany ihany moa ity olana eo amin'ny resaka karama ny mpiasa ity. Fa nampiantso fivoriame hanasana ireo mpikambana rehetra namana fianakaviana ny eo anivon'ny RMDM diaspora ny andinindin'izay vaovao zay no tanteriny nomena Andriamana Misata sy Mano Randriamalala. Anatanteraka fivoriam-be ny RMDM diaspora izay ivondronan'ireo rehetra manohitra ny fitondrana ankehitriny ny asabotsy 8 aogositra ho avy izao no tanterahiny izany manomboka amin'ny 12 ora. Ny adresy dia ny 65 rue Armand Louis tsy aivina fa ny RMDM diaspora moa dia manakihana ny fomba fitantanany fitondram-panjakana ankehitriny indrindra ohatra ny fitantanana ny valanaretina COVID-19 izay miteraka olana ara-tsosialy sy toe-karena goavana amin'izao fotoana. Vaovao mampalahelo any amin'ny tapany atsinanany Nosiny nitrangana fanafiana indray ary famonoana mpitondra tuk-tuk ray omaly atao tamin'ny tanàna ny Tomasina atao fanadiadiny nomena Andriamana Misata sary ny Mano Randriamalala. Mpitondra tuk-tuk teo amin'ny 20 taona no hita faty voatsindrona antsy tamin'ny vatany tao Tanangava Toamasina. Tonga eto moa zany izay atao amin'ny fikambanan'ny tuk-tuk, fikambanan'ny chauffeur na tuk-tuk eto Tamatave. Makasika an'izao voina izay mianjady amin'ny chauffeur na tuk-tuk izao. Manao antsoavo aminareo mpitondra fanjakana maefa isy nambaratongana. Mba hijery akaiky zao vona mahazo ny chauffeur tuk-tuk zao satria efa saika isan-kerinandro dia misy foana ny alatra tuk-tuk na izy io tratra na izy io tsy very le tuk-tuk fa maratra le chauffeur. Eo an'loha zany zavatra zany anefa misy ihany ny tratra ny mpitandro filaminana izay isorana an'izy ireo kanefany mbola mampalahelo zany ny tohiny hatramin'izao hatreto aloha zany mbola tsy dia hita le vokatra ka zany no anaovana fitarainana etoana mitaraina aminareo zay tokony andraikitra maefa makasika zany zavatra zany satria mafy dia mafy ny mahazo ny chauffeur na tuk-tuk amin'izao fotoana zao. Ivadika eo amin'ny maresaky iraisam-pirenena isika nisy fipoahana goavana tao amin'ny seranantsambony Beyrouth renivohitra Liban ary firenena izay anisan'ny tena latsaka kanterena ao anatin'ny krizy tanteraky Liban amin'izao fotoana izao kanefa izao nitrangana loza indray omaly ariva. Ny andinindiny vaovao hoentiny nomena Andriamana Misata eo amin'ny rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Toy ireny bomba atomika ireny ny fipoahany indronsesy izay nitranga tao Beyrouth omaly tokony tamin'ny 9 ariva teo. Trano sy toerana maro manodidina ilay seranantsambony nipotika lasa lavenina mifoha ao anatin'ny aizina tanteraka ireo mponina ao Beyrouth. Araka ny nambaran'ny Prime Ministre ao an-toerana Hassan Diab dia mety vokatry ny fipoahany sasatsasany amin'ireo 572 taonina na nitrate d'ammonium fampiasa amin'ny fanamboarana zezika sy fanamboarana fitaovam-piadiana tao amin'ilay seranantsambony natonga izao fipoahana izao. Raha nisa faran'izay navoaka ny Croix Rouge ao Liban dia efa mahery ny 100 nisan'ireo namony ainy ary mahery ny 4,000 no naratra mafy. Feno ariboka avokoa ireo hôpitaly rehetra. Ny ministeran'ny fahasalamana kosa nefa dia namoaka fa latsaky ny 770 nisan'ireo namony ainy. Mbola nisan'ny firenena miady tanteraka amin'ny valanaretina coronavirus i Liban ary ao anatin'ny krizy ara-toe-karena ihany koa. Izao ndray anefa dia niaran'ny loza goavana. Betsaka sahady ireo namoaka fiara amiory sy manolotra vavaka ho an'ny Liban tao amin'ny tambazotra an-tserasera androany. Na dia eo aza ny coronavirus dia isan'ireo aretina mamono olona eran-tany ihany koa ny resaka tazomoka indrindra aty Afrika. Mbola mandeha amin'izao fotoana izao ny fikarohana sy ny fanadihadiana momba izany. Rina Fanirisoa sy Mano Randriamalala. Ahiny indray ny fiparitahan'ny tazomoka indrindra aty amin'ny faritra Afrika. Mba hisoroana izany dia misy ny fiarah-miasany teo anivon'ny Institut Pasteur sy ny mpitsabo ny tazomoka ao Rwanda ho fikarohana ny fanefitra ity tazomoka ity. Tao anatin'izany nasongadin'izy ireo fa tsy matohatra ny tazomoka ny artémisinine fanafody izay vita avy amin'ny artémisia. Niteraka olana lehibe anefa ny famoahan'izy ireo izany fandalinana nataon'izany. Ity fanafody ity mantsy no fanafody navoakany teo anivon'ny OMS farany ho fitsaboana aretina maro. Hatreto
mbola mahomby ny fampiasana ity fanafody vita avy amin'ny artemisia ity. Dia iny tsara ho fantatra aty Afrika iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nentinay nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS aty amin'ny takariva ny alarobia 5 aogositra 2024 ity. Mankasitraka ny teknisiana, mankasitraka ny mpanao gazety sy ireo pakasary hankasitrahana indrindra ianao tany tokantrano tsy misaraka amin'ny MBS ny tenanay no mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.